Sondratsika dia tonga amin'ny fotoana avantsika rehetra miaraka mivavaka. Hivavaka isika metraka ty fotoana ty eo am-pelantanan'ny Tompo mba tena hirotsaka eto ny herin'Andriamanitra. Ary ianao raha tonga eto dia atsapa ny fikasihan'Andriamanitra, atsapa ny famangin'ny Tompo. Etsika mambavaka ny tenantsika tsiraray avy koa atolotsika ho an'Andriamanitra mba ho feno hery, ho feno fahasoavana masina ho an'Andriamanitra izy zany. Andao hiaraka hivavaka ho amin'izay tsika. Tompo misaotra anao izahay. Raha nomenao an'ity fotoana androany ity afanay miaraka manompo anao eto. Misaotra anao fa nomenao fotoana afanay mivavaka. Tahio izay Andriamanitra ary tahio tsiraray avy. Enao ny hamangy anay, enao ny hikasika anay, enao ny asa mahery eo amin'ny fiainanay. Enao Andriamanitra no hiasa eo amin'ny fiainanay ka ataoponay dia feno ny herinao, feno ny fananao masina. Samy mivavaka ihany, samy mivavaka. Aleluia, aleluia. Fantatro fa eto ianao manatsotra ny tananao ary ty foana ty fotoana androany ity fa samy tena ho tahinao izay tsiraray avy Andriamanitra. Ianao ny antony atongavanay eto, ianao mamangy anay, ianao mikasika anay. Oh, aleluia, rashaya parakandarakatan shala parakandarakandia sarapaya. Hola shala parakandarakatia sara parakandarakatia sara parakandarakatia sara papa. Ora sara parakandarakata sara papa. Ora sara parakandarakatia sara parakandarakatia sara parakandarakatia. Ola sara parakandarakatia sara papa rekitarakatia. Tsiraray avy vanginao, kasihanao Andriamanitra. Hatsapa ny famanginao ary izy tena fahasoavana lehibe ho tsapany tsiraray avy izay tonga eto. Tsisy ala maina na dia ray ary. Haleluia, haleluia. Ola shaya parakandarakatia sara paya papa. Ianao mihitsy miasa mahery eto Andriamanitra. Mitsotra eto ny tananao mikasika ny olona tsiraray avy izay tonga eto.
Atsapan'ny fanatrehanao, atsapan'ny kasikao. Haleluya. Tsirairay avy Andriamanitra raha tonga eto dia hiasa mahery eo amin'ny fiainany ianao Andriamanitra, hitay azy ianao. Haleluya. Ola sara para kandara kadia sara papa 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 papa. Ola sara para kandara kadia sara para kandara kadia sara para kandara kadia. Mitanti fiangunan tiena Andriamanitra. Manenernao sy ny voninahitra tsirairay ianao. Manatsotra ny tananao ianao. Haleluya, haleluya. Tonga fiangonana malaza tsy misy klema ity fiangonana ity. Masina eo anatrehanao. Sotra tombo fahenao no Andriamanitra tsara zay mitsijo anay isanandro. Mitany zao fotoam-bavaka zao ianao. Hotahino tokoa ty fotoam-bavaka ty, fotoam-bavaka lehibe. Misy ny herinao, misy ny tana maherinao. Haleluya, haleluya. Ianao mihitsy no mitahy izao fiangonana izao Andriamanitra. Tsirairay avy dia tena tapan'ny famanginao sy ny kasikao androany eto amin'ity toerana ity. Haleluya. Sotra tompo. Ndao tsika hideran'i Jesosy amin'izao fotoana izao manasa antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy hitsangana ny toerana misy antsika. Hideran'ny tompontsika ka manentana antsika tsirairay avy. Tena hidera amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny tanjakao rehetra. Ary na mety hoe manahoana na manahoana fiovaovan'ny zavatra rehetra dia ianao natao hideran'ny tompo foana. Sa tsy izany ve? Ndao tsika hideran'ny tompo amin'ny alalan'ny tehaka lohana ny boantsika ny fiderana. Dia raha amin'ny fonao rehetra amin'ny alalan'ny tehaka Jesosy fa tsara izy. Haleluya. Lasaritsika deran'i Jesosy foana isika. Ndao tsika andio. Amfifalina no hideranazy, amfiobina no ankalazana, isika rehetra no hitonide, ny olona hindeha anjera, ka iresaina isika ety, andao sefa iray isika ety. Macam saya itu yang tuan diu hari diwa atukan jika siderana yutsiulan macam saya itu yang tuan diu hari diwa atukan jika saya. Amfifalina no hideranas, eu anaer e alawasi, isika rehetra no tokonyde, ny olana hindeha anjera, ka iresaina isika ety, hiaride hiarany fiderana, itsy olana
atrami'izay ary toy androany ny andro anio ary nioany atokatsika hiderana fiderana io tsy olany atrami'izay ary toy androany ny andro anio ary nioany atokatsika hiderana zeya Aseio am tumpo famiteran zay amin'ny alalan'ny diena atrami'izay ary toy androany ny andro anio ary nioany atokatsika hiderana sy fiderana io tsy olany atrami'izay ary toy androany ny andro anio ary nioany atokatsika hiderana sy fiderana io tsy olany atrami'izay ary toy androany ny andro anio ary nioany atokatsika hiderana sy fiderana io tsy olany atrami'izay ary toy androany ny andro anio ary nioany atokatsika hiderana zeya tiatanana mafy tsika mbola ho fiderantsika azy raha misy mafimafy noho izany dia alao mantompo ny voninahitra halleloia dia samy maka toerana tompoko voalohany a dia manolotra ny arahaba ho antsika rehetra fiangonana zay tonga eto sy anareo fiangonana zay manaraka n'izao fotoam-pivavany zao a amin'ny alalan'ny Facebook any amin'ny tokantrano any amin'ny toerana misy anareo tsiraray avy any arabaina inareo fa velonaina somatsara arabaina fa tokasoa ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity arabaina fa afaka manaraka amin'ny fotoam-pivavana foana ianareo na dia any amin'ny tokantrano misy anareo any azy ny firarintso hoetiko amin'izao taona dia avintsika izao amin'ny anaran'i Jesosy ho tahina be ane isika kristianina ho tahina be isika olon'Andriamanitra ataova maina mafy be alleluia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriana somary miova moa zany ny fisehon'ny fotoam-pivavahana nataontsika satria noho ny fandaminana dia tsy afaka mampiditra olona be dehibe atao am-piangonana antsika zay mahatonga ny namantsika sasany zao tsika zao a dia any amin'ny efitrano malalaky ny sekolalady any a no mamonjy ny fotoam-pivavahana ka dia raha ohatra ka amin'ny herinandro anao tonga ka tary anao feno ny plasy ato dia alefa any amin'ny sekolalady indray zany mamonjy fotoany dia manaiky mety eza manaiky zay fandamina zay ianareo fa tsy hoe hitokona fotsiny hoe za raha any sekolalady any za tsy andeha ho any za tsy andeha otra fitsapidirinar tao amin'ny trano fiangonana dia andeha ody aza taon'izany fa malahelo Andriamanitra satria tiany loatra angehanao hoe ary afaka manarika fotoana foana izy na eto na ny amin'ny efitrano malalaka ny sekolalady no amin'izay no fotoam-pivavahana afaka manarika fotoana foana izy manarika ny fivoriantsika foana ka mety eza anaika fandamina fa manjary sairana be raha namantsika mpandamin'olona raha ohatra ka ohatr'izay no anaovantsika azy omentsika toerana retina mandreto a dia ny afatra na ny fampianarana moa zany entina ho antsika amin'ity androandroany ity dia afatra spesial ho ia ho antsika fiangonana ho antsika kristianina noho zany aoka isika rehetra na aiza andrenesanao zo afatra zao mba hangilatsofina tsara mba oliana tsara ary indrindrindrindra mba handray an'ilay teny satria miankina amin'ilay teny raisinao no hitahian'Andriamanitra atsika amin'ity taona dia avitsika ity
amena ka dia sokafany baiboly ato amin'ny Isaia 1:1 andininy 10 dia avy eo diantsika andininy 13 toy zao ny voasoratra samy manaraka tsara ianareo asa matahotra ianao fa mombanao ao asa mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao mampahiranao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanakavanana famarinako ao andininy 13 fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana dia ilay manao aminao hoe asa matahotra izao no amonjy anao amena ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irieriana fakitsika indray ny voalasa ato amin'ny bokin'ny Jakoba 5 dia toy izao indray ny voasoratra eo amin'ny andininy 14, misy marary fa eo aminareo fiangonana aoka isapaka ny loholony fiangonana ary aoka hanositra diloilo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady vavaka eo aminy ary ny vavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary fa ny tompo hanangana azy ary raha nanota izy dia avela ny elony andininy 19 koa mifaneke eloka ianareo ary mifampivava mba ho sitrana ianareo ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra ry fiangonana zay mandrehany ty afatra androany ety mazava be mihitsy ny voalasa ny baiboly hoy izy amintsika kristianina amintsika vahoaka an'Andriamanitra asa matahotra na inona zava-misy eto ambony ty tany ety na inona olana atreanao na inona ady atreanao na inona zavatra sarotra efa tena iainanao amin'izao vaninandro zao dia izao foana hoy ny baiboly asa matahotra amena ohatra kaiky be mihitsy ty entiko aminareo ity toka eto Madagasikara zao ny arety mandringana zay fa namono olona be dia be tany am-pitan'ny ranomasina ary araky ny ainiko azy amin'izao sika miteny zao any Amerika Latinina any matratra 1, 2, 3, 4 isan'andro maty etiko milaza aminareo tena zava-doza ty aretiny ity dia tonga eto izy zao tonga eto Madagasikara mba aninona mba hitondra olana mba hitondra aretina tonga eto izy mba amono olona ary ny zavatra ketriketreny io devoly io zany amin'izao tsika miteny zao dia tsy hoe ny olona tsotra ihany no tia ny vonoana fa na dia mpino kristianina tahaka antsika izao ary dia tiana ampidiry ao anaty lisitra hoe vonoana atao maty fa izao foana ry havana malala ny teniko amintsika rehetra asa matahotra mihitsy isika amena asa mety mangororo isika asa mety mangovotra isika inona ny antony zay moa le fanontaniana petraka hoe inona ny antony voalondridra aoko fatatsika rehetrarehetra tonga eto dia ianareo ihany koa zay fa manaraka zao fotoam-pivavana izao any amin'ny tokantrano misy anareo any aoko fatatsika rehetra fa na iza amintsika ka nino an Jesosy Kristy ho tompo ho mpamonjy nino an Jesosy Kristy ho hiraka Andriamanitra amonjy an'ity zao tontolo zao ity aoko fatatsika rehetra fa zay rehetra nandray an Jesosy hitra ao anaty nampitoetra an Jesosy ao anaty dia mbara amin'ny baiboly fa zany olona zany dia antsoina hoe olon'Andriamanitra zany olona zany dia antsoina hoe taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona efa nalain'Andriamanitra nalainy ho an'ny tenan'Andriamanitra mba ilazana miatsara an'Andriamanitra eto ambony tany ety aoko fatatsika rehetra fa ny olona tahaka izany dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy andonge vakitsika ny voasoratra ato amin'ny Korintia Petera voalohany no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy 2:7 ary tsara voasoratra soraty malaky amin'ny
écran lehibe io eno tsara nge fa ianareo kosa dia taranaka voafidy zay rehetra nino an Jesosy nandray an Jesosy dia eo amin'ny baiboly hoe taranaka voafidy zany olona zany fanjakam-pisorona firenena masina olona efa nalan'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsara n'ilay niatso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny magaga 10 dia anareo izay tsy firenena akory fa iny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra zay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo ary ato amin'ny Jaona toko voalohany 2:12 soraty malaky ihany koa amin'ny ekrantsika izy mba ho hita be sy maro zao voasoratra manao hoe fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany tano voasoratra io fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany halleloja dikany zany dia zao tsy mitovy amin'ny olona rehetra isika zay nino a Jesosy isika zay fa nandray an Jesosy dia izany ka izay toerana nametran'Andriamanitra atsika izay hoe olon'Andriamanitra hoe taranaka voafidy hoe fanjakam-pisorona hoe olona efa nalan'Andriamanitra ho an'ny tenany hoe zanak'Andriamanitra dia no izay toerana nametran'Andriamanitra atsika izay no antony mahatonga atsika tsy tokony atahotra mihitsy amen tsy tokony atahotra arabaky teny eno tsara ke ty tantara ity mba ho azonareo tsara ny tian'Andriamanitra ambara amintsika amin'ity androandroany ity araka voalaza ny bokin'ny Exodosy tonga tao Egipta ny anjely mpamon'olona ny anjely mpandrikana tamin'izany fotoanandro zany ny rana ho amin'izany mihitsy izy hoe andrikana sy amon'olona dia rehefa tonga Egipta izy dia nomena fahefana mba hitety tokantrano hitety lavatran'ny olona eny hatrany amin'ny lavatranina biby fiompy azy dia nasainy ho teteziny dia ina misiony ny misiony dia hoe ho voloana ny lamatoa rehetra ao amin'ilay tokantrano ny voaloha teraka rehetra amin'ilay tokantrano ho voloana ny voaloha teraka rehetra biby fiompy any amin'ny trano fiompiana biby fiompy zay zany ny misiony dia toka tokoa reo anjely-mpandrikana tampoka be tamin'ny alina reo anjely-mpamon'olona dia nitetezany daholo lavatrano Egyptianina ny lavatrano rehetra ny orina tao Egipta dia zay nidirana vonono lamatoa zay nidirana vonono lamatoa zay nidirana vonono lamatoa fa ity zavatra anankiray tena niavaka rehefa tonga tao amin'ny trano anankiray sasany zareo dia teo vao niahotra le mpandringana le mpamon'olona fa hoany ty tsy atsika idirana ato fa hoany misy rà eo amin'ny tato-ambaravarana sy tolo-ambaravarana roa misy rà satria tamin'izany fotoana zany na maibaiko Andriamanitra hoe asivy rà le ran'le Paska ny vononareo ataovy amin'ny tato-ambaravarana sy ny tolo-ambaravarana dia iny no anakana lay mpandringana sy lay mpamon'olona mba tsy hitra ao aminareo dia tsy tafiditra tao zareo tena misy olon'Andriamanitra ato io ny famantarana fa misy olon'Andriamanitra ato tsy atsika idirana ato tsy atsika idirana nanao forcière tsika dia tsy ho tafiditra ato mihitsy fa misy rà dia le ran'le Paska io hitatsika mipetraka amin'ny tato-ambaravarana sy ny tolo-ambaravarana anankiroa io fa zay rehetra tsy nahitana an'le rà kosa nataiza hatrany amin'ny lapam-panjakana azy dia nidirana io fanampamon'olona fanampandrikana io dia novonony ny voaloteraka tao amin'ny lapam-panjakana eny hatrany amin'ny toerana misy biby fiompy azy dia novonony ny voaloteraka ny biby fiompy rehetra na voaloteraka ny omby na voaloteraka ny ondry na voaloteraka ny osy ny vonony daholo zany zavatra nitranga riavana malala ka ina moa zany tena tiako ambara amintsika fiangonana
isika zany raha manana an Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika ary mandray n'le rahan Jesosy Kristy ho afahafintsika eo amin'ny tenantsika satria iny raha tamin'ilay Paska satria voavony Kristy Paska ho antsika dia azo antoka ry havana malala fa eo amintsika ny fiarovan'Andriamanitra ka na dia tonga ary ty devoly mpitondra ty arety mandringany aty dia tsy ho tafiditra amin'ny tenanao izy tsy ho tafiditra amin'ny tokantranonao izy asiviteka faran'izay mafy be alleloia izany no antony mahatonga amin'ny teny manao hoe isika io nge ry havana malalaka tsy mitovy amin'ny olona rehetra ny olona rehetra eto ambony tany ety amin'ny akabeny tsy manana an Jesosy fa ianao kosa manana an Jesosy ny olona rehetra tsy manana fanahy masin'Andriamanitra ianao kosa manana fanahy masin'Andriamanitra ny olona rehetra tsy azo antsoina hoe olon'Andriamanitra na zanak'Andriamanitra fa ianao zay nino a Jesosy antsoina hoe olon'Andriamanitra antsoina hoe zanak'Andriamanitra no zany aza matahotra fa manana hevitra hiverana antsika ny tompo Andriamanitsika halleloia amen zao fotsiny saika isan'andro dia ataovy tena tsapanao hoe velona ao anatinao Jesosy ary saika isan'andro dia saintsaino ny amin'ny rany Jesosy ilay nalatsaka tombony azy fijaliana ary alaivo zany raha zany afafiko amin'ny tenako afafiko ato amin'ny tokantranonay mba hanakanana ny devoly mpitondra aretina mpandrikana sy devoly mpamon'olona tsy azo ahy tsy azo ny ato amin'ny tokantrano misy ahy ity asio teka faran'izay mafy amen amen faharoa tsy tokony atahotra ihany koa isika mpino kristianina satria amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika satria arak'ilay voalaza Petera voalohany toko faharoa andiny fahasivy fahafolo hoe tararaka voafidy ianao fanjakam-pisorony ianao olona efa nal'Andriamanitra ho anteny ianao dia zao ny olona tahaka izany ry havana malala toka eto dia olona manana ny teny fikasan'Andriamanitra ato anatyty baiboly ity amen ary zany te fikasan'Andriamanitra zany dia milaza fa Andriamanitra vonona hiaro atsika manoloana fisian'ny arety mandringana halleloia manana te fikasan'Andriamanitra isika zay iorenana zay joroana zay hosaintsaina andro alina ary eto dia mampafantatra anareo mbola tsy tonga akory ty arety mandringana ity mbola tsy tonga akory tamin'izany andro zany Andriamanitra dia efa nampitondra faminaniana an'Isaia mpaminany satria fantany hoe ho avy eo arety mandringana io zay amon'olona be dia be no zany dia nanao nandefa faminaniana Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Isaia hoe ho avy ny fotoana alefaka ny ambony tany ny zanako latokako Jesosy Kristy no anarana izy no hitondra ny aretin'ny olona rehetra amen ianao tsara nge any amin'ny bokin'ny Isaia izy no hitondra ny aretin'ny olona rehetra izy no hitondra rofin'ny olona rehetra dia akoatran'izay teny izay ianao tsara ty voalazan'ny salamo faraika amin'ny sivifolo ity le teny fikasana anankiray entin'Andriamanitra miaro atsika manoloana ny aretina ary mila iorenana vakio salamo faraika amin'ny sivifolo amin'ny anaran'i Jesosy toy izao voasoratra salamo faraika amin'ny sivifolo andiny fahatelo fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky mpiaza sy ny arety mandozy Andriamanitra io voalaza io ny volony elany no anaronany anao ary eo ambanin'ny elany no ialofanao ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany tsy atahotra ny orooro noho ny alina ianao na ny zanatsipika manidina noho ny andro andiny fahinana na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitatao vavonana na dia isy arivo azy lavo eo anilanao sy ray aly eo ankavananao dia tsy ahatra aminao zany hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny hamalina ny ratsy fanahy amen tsy mampahery be veriavana mieritreritra n'izany salamo faraika amin'ny sivifolo zany Andriamanitra no miteny amintsika
miteny amintsika hoe na dia arivo na dia isy arivo azy lava eo loanao sy ray alina eo ankavananao dia tsy ahatra aminao zany. Amen. Amen. Hijery maso fotsiny anao ka ho hitanao ny amalina ny ratsy fanahy. Zany rehetrarehetra zany ry havana mahatonga mpanompon'Andriamanitra amin'ny androany ity mitondra ny afatr'Andriamanitra mampaheranareo hoe aza matahotra ianao, aza matahotra mihitsy ianao, aza mangororo na mitebiteby ianao. Ohatra ray ity, ohatra izay iveriko fa tena mahazava be mihitsy le izy. Ndray andro tonga tao-daotana, tonga tao-daotana lay tanàna nisy an'ny Elisa sy ny mpanompony ny iraky ny mpanjakan'ny Siria mba ninona mba hisambotra ny Elisa ary amono afaty azy. Ndray andro tonga tao dia zao zavatra nijanga, satria efa fantatr'Andriamanitra mialoha ny fisian'io paikady ratsy ka sain'ny mpanjakan'ny Siria io, dia avy hatrany Andriamanitra dia efa nandeha fanjely be dia be kalesy afo, hainao kalesy afo be dia be tonga tao amin'ny tanàna misy an'ny Elisa mba hiaro azy sy ny zatoviny. Lizy moa zavatra ara-panahy ka zava-panahy dia tsy hita maso. Dia sendra fomaraina azy ty tovolahy ity, zatoviny Elisa, dia taitra be sy mivadi-po mihitsy izy raha nahita andreto miaramila be dia be, miaramila ny Siriana, miaraka amin'ny kalesy sy soavaly, miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mba hisambotra an'ny Elisa. Dia tena varaotsana izy, dia nitondra tatitra nakany amin'ny Elisa izy, kiakio, loza. Inona ty lozalozanao ty? Hoy Elisa, loza fa tonga ao ny miaramila ny Siriana, miaraka amin'ny kalesy sy fitaovam-piadiana marobe hisambotra antsika. Ahoana no atao? Hoy Elisa izay fa mahafantatra ny marina, hoy Elisa izay tena mino ny fiasan'Andriamanitra, hoy izy, anaka be ny momba antsika no momba azy ireo, be dia be mihitsy miaraka amintsika no miaraka amin'izy ireo. Olona be dia be mihitsika ny ao e, miraikitra mihitsy ny lelana, olona be dia be ny ao, miaramila be dia be, tsy isy an'izany be dia be miaraka amintsika no reo e. Fara moa Elisa nivavaka hoe raha io Andriamanitra mifona aminao any amin'ity zatovy ity fa tsy mety mino, ampahirato ny maso ny afantarany fa be lavitra ny momba anay no reo fahavalonareo, tena hiratra amin'ny masony. Zay ny lezako aminareo zava-panaly izy dia tsy tamin'ny masonofo raha tsy hoe ka spesiala tahaka izany nampariatin'Andriamanitra amin'ny mason'ilay zatovolahy. Dia teo izy vao nahita hoe Haleloy, satria nahita soavaly sy kalesy afo be dia be manodidina azy roalahy. Haleloy, amen, misaotra Jehovah o. Andao dia vakitsika voasoratra mpanjaka faharoa, vakitsika toko fahenina, mpanjaka faharoa toko fahenina, arao tsara, 10:20 ka hatramin'ny 10:20. Ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be ho any izy ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna. Ary efa ny fomaraina koa ny zatovy ny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka, dia indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia hoy ny zatoviny taminy, indrisy tompoko, ahoana no ataontsika? Ary hoy Elisa, aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe, Jehovah mifonona aminao aho, ampahirato ny masony mba hahitany. Ary Jehovah nampahiratra mason'ilay zatovo ary dia nahita izy, ka indreo nitendrimbohitra fehiny soavaly sy kalesy afo manodidina any Elisa. Ry havana, raha lasana bavy ry fiangonana manaraka ty fitoam-pivavahana ity, sy anareo rehetra izay any an-tokantrano manaraka izao fitoam-pivavahana izao.
isika olon'Andriamanitra io, isika efa zanak'Andriamanitra io noho ny an' Jesosy Kristy dia olona spesialy eo anatrehan'Andriamanitra, olona miavaka ao anatrehan'Andriamanitra. Saika isan'andro na amin'ny andro na amin'ny alina aoko fatatsika fa misy anjely be dia be efa andran'Andriamanitra andidina antsika, efa misy fiarovana spesiala entin'Andriamanitra miaro antsika. Amen. Fa saika ny olana moa hoe tsy hitanao masony, tsy hitany masony fonao izy dia zay ny mampitebiteby anao rehefa mahita n'ilay arety marikana tonga eto Madagasikara hoe mato ny rano, na hoe mararo ny rano, na hoe mararo ny rano, na takizao ny rano, na takizao ny rano. Ino moa mahatonga ny mpino ato amintsika, ny sasany amin'ny mpino ato amintsika nanomboka tamin'ny taona lasa ka mandrika ankehitriny tsy mbola nentsika tokoa ambaravarana ity trano ity nge tsy mbola tonga teto satria tena matahotra be mihitsy nolay herin'ilay retina, ary tena voaporofo hoe tena mitondra retina le izy, mamono olona le izy. Zay ny antony ka androany zany dia ampianarina antsika mpahiresina hoe aza matahotra riavana, aza mitebiteby riavana, olona miavaka isika, tsy mitovy amin'ny olona rehetra isika. Asio teka faran'izay mafy tompoko. Ianareo ny tokantrano mety hafa ihany koa, mety hafa ihany koa. Halleluja. Aza matahotra. Zay zany tena vetikevitra tian'Andriamanitra ampitany amintsika tonga manarika an'ity fotoam-pivavahana ity. Fatelo, raha sanatria indray ka hoe tratra n'ilay aretina ianao na rary ianao, sedra ilay arety mandrikana zany ianao, raha sanatria dia hoy aho hoe aza matahotra foany, aza mitebiteby mihitsy. Amen. Satria ny Andriamanitsika dia efa napana tena izy, efa nanome antoka izy araka voasoratra ity baiboly ity fa amendrafo amintsika izy raha sanatria ka nararitsika, amelany helotsika izy raha sanatria ka marary isika, ary tsy vita zay fa hositrany mihitsy isika raha ohatra ka marary. Amen. Amen. Le nambarako taminareo teo fa averiko le izy tsy mbola tonga akory nge ty arety mandinginy ity no efa nampitondra faminaniana ny Isaia mpaminany nge Andriamanitra hoe amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia hositraniko ny marary, dia ireo marary zay mino an Jesosy, ireo marary zay mandray an Jesosy, ireo marary zay manana an Jesosy. Zay nge ny faminaniana nampitondran'Andriamanitra ny Isaia mpaminany hoe ny diakapoka nahazo an Jesosy no ataoko fanafody, fanasitranana ny olona marary na retina inona no mahazo azy. Zay le voalazo amin'ny Isaia 53 4 sy 5. Andao vakitsika alefaso amin'ny écran lehibe io mba ho hitan'ny olona rehetra izy raha ohatra ka sahirana izy mijery baiboly. Isaia 3:20 dia andininy 4. Nitondra ny arehtsika tokoa izy sady nivetra ny fahoriantsika, kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohana sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. 5 nefa izy Jesosy io izy io dia voalefina no fahatsoantsika sy norotorotoroana no ny helotsika, ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana azy, dia io le tapany farany, ary ny diakapoka taminy no nasitranana antsika. Amen. Amen. Manamafy an'izany ankoa ny voalazan'ny Salamo 1:7 andininy 2:7. Andao vakitsika rehetra lay teny arao tsara. Salamo 1:7 andininy 2:7. Jehova hitandrina azy sy hiaro azy tsy ho faty. Raha sanatria ka misy amintsika kristianina ianareo tonga eto amin'ity toerana ity na ianareo tokantrano any, ohatra ao anatin'ny aretina amin'izao fotoana izao, zao ny teny aloko vavan'Andriamanitra amintsika rehetra, Jehova hitandrina azy sy hiaro azy tsy ho faty. Mino matike fa tsy ho faty zany ianao riavanao, dikany dia hositraniny zany ianao e. Amen. Raha misy zao amintsika tonga eto zao marary sanatria ka misy
an'io aretina io amin'ny tenanao amin'ny anaran Jesosy ho sitrana ianao, ho sitrana ianao. Ianareo zay manaraka zao fotoam-pivavahana zao any atokantrano any raha sanatria marary ho sitrana amin'ny anaran Jesosy, ho sitrana amin'ny anaran Jesosy. Dia zao no toan'le teny ary tsy mba atolotrao amin'ny sitrapon'ny fahavalona. Tena toko lehibe men'Andriamanitra antsika lizy. Sanatria amin'Andriamanitra hoe anolotra anao eo an-tanan'io devolim-pandringana io Andriamanitra. Tsy anolotra anao amin'izany mihitsy izy. Mety marary anao fa dia tsy anolotra anao amin'izany mihitsy Andriamanitra. Dikany dia hoe hositranina zany ianao androany, hositranina zany ianao androany. Eo amin'ny 19 Jehovah no anazy eo ambonin'ny farafara hitsabona azy. Mampahirika zany. Ianao ngambany raha santrika marary ianao dia mety mieritreritra hoe sareriny eto ampandrina, ay zary ny vadiko, lasa ny vady kely ny any ngambany fa marary mantsy ay zary ny zanako tsy mba tonga eto fa dia marary ny ty corona ty dia matahotra be ny ankizy tsy mety manatona ty. Aza petraka olana fa ny Andriamanitrao efa manohana anao. Zay mihitsy io teny hoe Jehovah nohana azy eo ambonin'ny farafara hitsabona azy. Fahasoavana ke zany. Zay no mahatonga mampahirantsika rehetra hoe tsy misy tokony atahorantsika mihitsy satria tsy irery zany tsika no Jesosy Kristy fa ilay Andriamanitra vavavantsika no andray an-tanana antsika hanasitrana an'izay marary. Amen. Dia fanampy zany Jakoba 5 ilay novakiantsika terem-boalohany ahoana ho voasoratra. Misy marary va eo aminareo aoka izy apaka ny olon'ny fiangonana aroka hanositra diloilo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady vavaka eo aminy. Ary ny vavaka ny finoana dia hamonjy ilay marary fa ny tompo hanangana azy ary raha nanota izy dia avela ny elony. Raha misy marary efa namety ho revitra Andriamanitra aoka izy apaka ny olon'ny fiangonana aoka izy anatina mpanompon'Andriamanitra ary mpanompon'Andriamanitra hanositra diloilo an'izany olona marary zany amin'ny anaran'ny tompo hivavaka eo amboniny ary mivavaka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra hitondra fanasitranana ho an'ny marary. Ary torevitra manaraka ihany koa omeny baiboly antsika eo amin'ny 10 koa mifaneka eloka ianareo ary mifampivava mba ho sitrana ianareo. Zany hoe tsika zany tokony ifamiala eloka, tsisy tokony hitazona lolopo intsony. Amin'izao ady goavana hatrentsika zao efa manafika ny devoly mitondra aretina dia mbola hitazona lolopo foana ve anao fa tsy tokony hoe hiady amin'ny fahavalo ve tsika. Aoka ifamiala eloka dia fanampiny aoka ifampivavaka. Ianao mivavaka any tenanao, vavaka any ankonanao fa mivava ihany koa any namanao. Zany torevitra omen'Andriamanitra. Dia amin'izay ho sitrana zay rehetra marary. Na ny tenanao marary ho sitrana, namanao marary ho sitrana, ndray aman-drenao marary ho sitrana, fianakavianao marary ho sitrana, zanakao marary ho sitrana. Torevitra omeny baiboly daholo zany rehetra etra zany. Ary zany no antony mahatonga amin'ny teny aminareo hoe aza matahotra. Ary le izy ihany koa hoe tsy hoe zany no miteny zany hoe tsy hoe teny avy aty amiko izy fa teny nataon'Andriamanitra mihitsy ho antsika olon'Andriamanitra. Aza matahotra, aza mivadi-po, aza mivara-ontsana. Amen. Farany amafisiko aminareo izy ity, amafisiko ia tandremo, tena tandremo tompoko ny matahotra. Atao zava-pady ny matahotra satria raha matahotra ianao, raha matahotra ianao ia dia maty le finoana ato anaty. Maty dia tsy vita hoe maty le finoana fa le hery fiarovana zay efa napetraka Andriamanitra ato anatsika lasa reraka. Tsika olombelona io ige vao nahary antsika Andriamanitra dia efa nasian'Andriamanitra hery fiarovana amintsika satria ny Andriamanitra hoe devoly dia mpanao kasiparana be dia be mihitsy ny aretina entiny eto ambony ty tany ity ka mila asiana hery fiarovana ny olombelona. Efa nomanin'Andriamanitra daholo nke zany fa ndraindray tsy azony olombelona olony efa nomanin'Andriamanitra zany. Dia tiny no mampalahelo an'Andriamanitra
mahatonga azy mijery hoe mampalahelo any zanako, mampalahelo any oloko, mampalahelo ahy le olona efa nividiko tamin'ny rano Jesosy. Fa noho izy matahotra dia maty le finoana. Ka rehefa maty le finoana dia reraka ny hery fiarovana. Ka rehefa reraka ny hery fiarovana dia iny no hita le devoly ratsy toetra, hita devoly ratsy fanahy. Dia hoy izy, andao ry zalahy, io fa reraka ny hery fiarovana, andao alefaso ny aretina, alefaso ny aretina, alefaso ny aretina. Dia lasa marary le kristianina, lasa marary le olon'Andriamanitra. Na dia tsy tokony ariary aza izy dia lasa marary. Zay mahatonga mampahery hoe tandremo ny matahotra, ataovy zavapady ny matahotra. Satria raha matahotra isika dia maty le finoana, dia lasa reraka ny hery fiarovana eo amin'ny tenatsika. Ame ohatra atao Matio 7:20, Andifa 7:20 ka hatramin'ny 9:30. Ohatra mikasy any amin'ny Petera. Arao tsara ke ty ohatra ity dia azonareo tsara ny afatra. Ndre mandeha indray alina dia nandeha lakana Petera sy ireo ekipa rehetra. Ka rehefa nandeha lakana izy tamin'ny alina dia nahitan Jesosy nitsangana teny ampovoan'ny ranomasina. Dia tsy fantany hoe Jesosy io, fa tonga dia taitra be ry rehetra, matoto. Entre parenthèse aloha, tsy hoe finolompoana ny olona taty aoriana akory ny hoe zany matoto zany, fa hatramin'ny taloha ela be tany zany dia efa nisy natao hoe matoto, efa nisy zany matoto zany. Matoto ry zalahy. Dia hoy Jesosy, asa matahotra, izao ihany, izao le rabinareo, izao le mpampianatra, izao ihany asa matahotra nareo. Taitra Petera. Ka Petera karazan'ilay olona mafana fo, le olona tena mirehetrehitra. Mba tiako loatra raha mipino kristiana ato amiko olona mafana fo e. Mba engany ka hafana fo ianareo, le olona mirehitra ao an'Andriamanitra ianareo. Amen. Fa tsy le olona karazan'le olona inona rehefa fombilazako azy, le olona midanenaka, dada, dawawa, tsy karazana zany ianareo. Le olatra ny olona votsa be, fa mila mafana fo, mila olona mafana fo Andriamanitra. Dia ho Petera, raha ianao ihany mpampianatra, asa manatona ary izahay. Sotra ny tena nataon'i Jesosy. Tena mino reto olon-dreto, fa afaka asaiko manatona azy dia manatona ho Jesosy. Raha vao nandre zany Petera tonga dia niala tao anaty lakana, nandeha teny ambony rano. Tonga dia nandeha tongotra teny ambony rano, tsy niletika. Tsy hoe nilomano mahatsy hain'ny olona, fa hoe mandeha ny ambony rano zany tsy hain'ny olona zany, tonga dia miletika izy. Dia entre parenthèse, raha lasa nabavy re fiangonanao, mahafinaritra nge ho Andriamanitra ivavantsika io e. Rehefa miloa bava nge ho Andriamanitra io dia marina zay lazainy e, tanteraka zay lazainy e. Amen. Rehefa izy no miteny, rehefa Jesosy no miteny hoe manatono, dia afaka mandeha ny ambony rano zany ny olona. Fa raha naipony Petera fotsiny hoe ay ianao io, za natona anao, dia possible miletika izy. Fa rehefa Jesosy no miteny dia marina zay lazainy Jesosy. Zao mantsy zava-misy, devoly dia miezaka manelingelina ny saintsika, manelingelina ny fisainantsika, teny elingelenina. Dia zay mahatonga atsika ataony mirorosaina foana, na dia fanteno anaty te baiboletiara Andriamanitra dia ataony mirorosaina. Ohatra zao momba ny fanaovana rakitra na mpahafolo-karena, efa voasoratra ato nge zany e. Fa le olona mihitsy manaiky domininy devoly dia mirorosaina, inona nanaovanao mpahafolo-karena eo, efa andro sarotra zao, fa saranana fa misy, efa tsapo fidiram-bola, efa miakely fidiram-bola, anao mpahafolo-karena ve? Ohatra zany nataony devoly. Ianao raha ohatra ka manaiky ny hevitra ny devoly dia malahelo Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra, toa ve rehefa tsy hanao mpahafolo-karena anao dia vonjeo raha ny tenanao hoe afaka miasa zany ianao. Ianao za mieritreritra hoe ny herin'ny tenanao mahavovonjy anao, na ny ianao mikofokofoko io matafitanao a. Asa mieritreritra n'izany ianao, fa ianao miasa ka tahin'Andriamanitra, zay no mampamety fiainanao. Fa raha miasa fotsiny ianao, tsisy fitahin'Andriamanitra fa ezaka avy aminao, tavela ianao. Tavela ianao.
na dia fo marain'alina isan'andro hitady vola ary ianao tavelo fa raha ohatra ka ifo marain'alina ianao miaraka fitahin'Andriamanitra hiakatra fari-piainanao. Amen. Ka hoy aho hoe ekeo ny tenin'Andriamanitra fa marina, ekeo akato avy. Ino no profa? Ianao dia hiankina aminy, ianao dia intetra aminy. Dia nandeha ry Petera, nandeha tena ambony rano, tena nandeha. Halleloja, halleloja. Nantina mpampianatra kanjo, tena mpivoanteny, tokany tafiotra, tokany onjan-dranomasina. Dia asa izay nanjoan'i Petera ity, olona efa nahita fahakakana be zao ve? Raha vao nahita ny ranomasina, nahita ny rivotra mitsoka izy, tonga dia natahotra. Raha vao natahotra izy, maty ilay finoana. Raha vao maty ilay finoana, tonga dia niletika avy hatrany. Tonga dia niletika. Dika zany ilay finoana niorena Petera natonga azy nahita miracle. Fa rehefa maty ilay finoana dia tonga tahaka ny olona rehetra izy, niletika. Soa ihany fanamindra fony tompo. Dia natsotra ny tompo ny tanany, ry kely finoana, indra ty manjoanao, sady nysotominy tamin'ny tanany Petera dia afaka voavonjy dia nampidirina tao anaty lakana Petera. Ka hoy aho hoe tena mitandrema be mihitsy isika. Mitandrema mba tsy ho faty ny finoanao. Raha vao matahotra ianao dia maty ny finoanao. Raha vao maty ny finoana dia reraka ny hery fiarovana. Raha vao reraka ny hery fiarovana dia afaka manao ataka ny devoly hitondra aretina eo amin'ny fiainanao zany. Ka tsy mety amintsika riavana fiangonana kristianina olon'Andriamanitra ny matahotra. Averiko zao ny afatra. Aza matahotra fa momba anao aho. Zay le Isaia 41:10. Aza matahotra fa momba anao aho. Aza mierikerika foana ianao fa izao no Andriamanitra ao. Ambon'izany ahoana ho izy? Mitantana anao amin'ny tanakavana ny famarinako aho. Amen. Le teknisiany etsika moa taraiky be ka tsy hitanareo le izy fa dia aiza ry anja no taraiky be le teknisiany. Andao tsika teka mafan'Andriamanitra. Andao tsika teka mafan'Andriamanitra. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Halleluja, amen. Zao anefa ny afatra faraparana apetrako amintsika. Tsika tsy mahazo matahotra, fa tsika kosa nefa mila malina tsara, mila endry tsara, mila manaraka tsara ny condition. Amen. Raha hitodika tamin'ilay tantara tany Egypta zao isika, dia zao ny zavatra nitranga. Hoy Andriamanitra hoe alainareo izy ny raha le nataonareo tamin'ny Paska dia ataonareo mitatao-baravarana sy ny tolam-baravarana roa. Dia tandremo i Andriamanitra, aza mivoaka ny trano mihitsy anareo. Zany hoe confiné tanteraka ianareo, ao zany ianareo, ao. Fa ho avy ilay enjely mpandrikana hitetiny lavatrany olona. Raha sanatrika mivoaboaka eo nareo, tsy antra nareo izy, fa dia amely anareo, amono afatanareo. Ary raha sanatrika tsy eo le raha dia hidirana tokantranonareo, dia hovonony ny voaloha-terakareo na lamatonareo. Inona zany tena tiako ambara amintsika? Ny tiako ambara zany dia zao, aoka tsika ho malina, aoka tsika ho endry tsara. Tsy sanatrika misy amintsika no anaonao foana hoe za tsy matahotra, tsy matahotra zao. Dia asa ohatra hoe misy havanao marary na namanao marary, hainao hoe marary ny aretina coronavirus mihitsy izy, hainao tsara pozitiva zany izy ohatra. Dia raha ny tokony ho izy, tsisy tokony hoe andehananao makany aminy. Malahelo azy marina fa mahavanao izy, marina fa namanao izy, andehanao amin'ny hôpitaly kanefa amin'ny hôpitaly misy ilay fitsaboana aretina mihitsy, ao misy azy andeha hoany tsy tokony andehananao hoany. Raha tsy hoe anga nisy famanginy fanahy masina, maniraka anao fanahy masina mandehana, ametro tanana izy mba ho sitrana. Zay spesialy zay, zavatra manokana zay. Efa Andriamanitra manindry anao, maniraka anao hivavaka ho azy
dia ataovy amin'ny mponoana ataovy ampasahina ho sitrana izy fa raha naimponao fotsiny no andehananao aza mandeha andraso ny rema andraso ny afatra spesiala avy amin'Andriamanitra amy ohatra akaiky aty ohatra zao misy efa ohatra nefa nataoko ity misy toerana alianao amakivaky tanimbarina lavalaparianao dia teo amin'ilay lalana tokony andehananao mihitsy misy omby masika eo le omby masika am'izany efa tena nysofina fa ranga masina ty aminao dia inona tokony ataonao ny faindrena ny famalinana mila mivily lalana ianao na somary manodidina azy mila mivily lalana ianao fa tsy sanatria hoe inona moa ty ataon'ity omby ity io ve nanakandalana eo finoana no andehanako fa tsy fahitana manam-pinoana andeha andalo akaiky ny omby io a finoana no andehanako za olona manana Jesosy za olona mivavaka raha manoto ahy eo tapaka ny tandrokeo androany tapaka ny tandrokeo na bingo ary omeko koa de tety mihitsy areo raha io misy milay eo de lasa mandeha naran'i Jesosy kanjo ny tontony ianao dia raha voatoto le omby ianao dia iza no meneo tsiny lay Andriamanitra tsy tondray ve meneo tsiny hoe aiza anao Andriamanitra ianao efa miteny fa raha manam-pinoana ianareo dia nantendrimbohitra aza afindra anareo any anaty ranomasina finoana nandehanako naninona tsy narovanao fa ny tontony omby ihany Andriamanitra indray ve meneo tsiny izy indray ve nikianinao izy indray ve zany lazainao fa diso nanao tsy nety fa ianao tsy endry ianao tsy malina ianao tsy mitandrina afaka mivily lalana ato anao na afaka mivily lalana ato anao fa tsy hoe andeha nitsy le omby nefa fantatrao fomba masika io dia tsy afa tahak'izay mihitsy le izy zay nge mahatonga antsika hoe atao am-piangonana dia manao kasoka manao ary vava sy orona fitandremana daholo zany fa tenako moa nytoroteny eto ka dia iraikitra ny lelako tsy tavavoaka ny teniko raha ohatra ka asiako an'izay zay ngely mahatonga antsika hoe na inan-dalana dia ohatr'izay e zay mahatonga ny teny hoe raha misy marary aza miteteteta andeha ho any naimponao fa oka iandry ny famangin'ny fanahy masina ianao ka raha mamangy anao izy tsy olana mandeha any Andriamanitra nefa miteny avity ho Jesosy dia nandeha tena ambony rano Petera fa raha tsy niteny Jesosy asakasaky Petera mandeha eny tonga dia miletika atao Petera ka zay zany ny afatrafitra farany apetrako amintsika fiangonana riavana malala tsy misy tokony atao ratsika ny mafinaritra io Andriamantsika io dia mandray atanana antsika amen amen dia ity misy teny tsaroko nataon'Andriamanitra ary misy condition le izy donc efa kitsika ato amin'ny Exodus toko fa 10 hoe dia hivavaka tsika orinan'izay Exodus toko fa 10 andiny fa 9 ka hoy izy raha zoto iain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka anao zay mahitsy eo masony sy iain'ny lalàna ary hitandrina ny didiny rehetra dia tsy hisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny zay nataoko tamin'ny Egyptianina fa izao no Jehovah zay mahasitrana anao tsika zany mila manompo an'Andriamanitra mila makatoy zay lazain'Andriamanitra mila manaiky tenin'Andriamanitra mila mampiatra zay lazain'Andriamanitra mila manana finoana an'Andriamanitra sy ny teniny zany ny condition apetraka Andriamanitra amintsika rehefa entan'Andriamanitra fa tahaka izany isika dia zao ny teny fikasany manao hoe tsy hisy ataoko aminao ireny arety mandringana rehetra ireny zay nataoko tamin'ny Egyptianina ary raha sanatrika marary ianao dia zao ny teniny fa izao no Jehovah zay mahasitrana anao amen amen ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany andaotsika hivavaka tena hivavaka hisotra an'Andriamanitra ny amin'ilay toerana nametrahan'Andriamanitra antsika aloha hoe olon'Andriamanitra isika taranaka voafidy isika fanjakam-pisorona isika firenena masina isika olona efa nalan'Andriamanitra ho an'ny tenany isika zanak'Andriamanitra isika hisotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay toerana izay ary dia hisotra an'Andriamanitra ihany koa ny amin'ny fampaherezana nomeny antsika hoe manompoka androany tsy atahotra aho tsy angovotra aho tsy vatom-po aho ataoko matanjaka ny filoko fa io aretina io tsy avoa fa manana tefikasa an'Andriamanitra
ary raha sandrika marary misaotra anao Andriamanitra fa hositrana zany aho androany. Hositrana tokoa ianareo zay marary toka eto androany, hiala aminareo ny aretina. Devoly ny eritreritra hoe alefaka am-piangonana any ity fa mba amindra amin'ny ranony. Fa kanjo sitrana indray le olona marary, sitranao zay marary. Amen, amen, amen. Andao hivavaka biaritsika rehetra, samy manokatra amin'ny vavana. Ho anareo zay vaovao toka eto, raisy Jesosy, ekeo Jesosy hitra ao anatinao, dia andao tsika rehetra hiaraka hivavaka amin'ny fontsika manontolo. Alefa tompoko. Samy mivavaka amin'ny fony manontolo izy. Halleluja, halleluja, halleluja. Lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao, lay mahagaga ianao, lay tsy miova, ho maly sy anio ary mandrakizay. Amen, 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 amen. Halleluja, halleluja. Misaotra anao Andriamanitra izahay, misaotra anao Andriamanitra izahay, ny amin'ny fahasoavana lehibe nampombanao anay androany. Nazava taminay ny tenin'Andriamanitra, nazava taminay ny hafatra Andriamanitra, nazava taminay ny voasoratra. Tsy matahotra izahay fa manana Jehovah Andriamanitra izay manisy fiarovana ho anay ka tsy hamelanay ny arety mandrikana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy matahotra izahay ka reo izay marary ankehitriny hositranina amin'ny anaran'i Jesosy, hositranina amin'ny anaran'i Jesosy, esorina amin'ny herin'ny aretina, titina amin'ny fanamafarofy, miala, 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 miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, mamonjy anay ianao ankehitriny, mamonjy anay ianao ankehitriny, mamonjy anay ianao ankehitriny. Misaotra ry Andriamanitra ay. Halleluja, halleluja, halleluja. Misaotra anao Andriamanitro, magaga ianao, magaga anao, magaga anao. Misaotra anao Andriamanitro, magaga anao, magaga anao. Dia misaotra tompo zany isika, dia mampahiranareo amin'ny vavaha foana ny mitokantrano misy anareo any, vavaha. Dia saintsainy ny tenin'Andriamanitra, vakio ny Baiboly mba hitombo finoanao. Fa tena mahafinaritra nge ry havana manam-pinoany, tena mahafinaritra nge, tena mahasambatra, tena mahafinaritra, tena mahasambatra. Tsy haiko izay fomba hampitako azy aminareo, fa mahafinaritra, mahasambatra ny manam-pinoany. Ary ny riko ny mpino kristianina rehetra ato amin'izao asin'Andriamanitra ny etson'Andriamanitra zao, dia ho kristiana manam-pinoana izy, kristiana manam-pinoana izy, ka dia andamoka nytetika ny devoly. Amen. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Satria mandeha be any fotoana, tsy afaka hijanona ela be to isika, dia andeontsika hiroso hitondra ny fanatitra, hitondra ny ampahafolokarena. Finoana no hitondranao ny fanatitra androany, finoana no hitondranao ny ampahafolokarena androany. Misy boaty moa eto anoloana eto eo alohantsika reo, dia ao zany nandefatsika ny ampahafolokarena, dia mandroso antsika eo anatin'izany no hiaraka anao hira anankiray avy hatrany. Tonga dia mandroso.
voninahitra moa an'andriamanitra eriariany a ny filazana zay amafisoko amintsika rehetra tonga eto a dia ezakitsika monjy fotoam-pifanorony am'12 na am'rora tolakandro dia manarakarak'izany a amafisoko amin'ny aroa ihany koa fa noho ny fandaminana zany a dia tsy voatery dia tsy afaka mampiditra olona be deaibe ato am-piangonantsika dia fa makany amin'ny sikolalady a ny sasany noho zany a tonga avaloha ianareo tonga avaloha rehefa hivavaka monjy fotoam-bavana amin'ny valora tonga avaloha fa voafetra ihany ny azo ampidirana voafeny zany io plasy hitanareo io dia tsy azo hidirana intsony zany ato io plasy voafaritra eo fa tsy maintsy any amin'ny sekolalady daholo no miditra ndray ny manaraka zay zany le filazana ka okotsika anaiky fandaminana hoe tsy tiako any za tsy tendeha ho any a ato am'le trano lehibe ihany ny tiako fa dia tsy maintsy manaiky fandaminantsika zany tompoko za zany tsy vavaka raha ohatra ka tsy tafiditra ato a dia azo atao misahiran-tsaina reo mpikarakara mpampiditra olona hoe tahoana tokoa zany no roana ve zany anao raha tsy vavaka dia mandehana anao zany ve izy tareo fa sahiran-tsaina izy fa dia tonga avaloha ianao raha ohatra ka tiditra ato am-piangonana ahafana mametraka anao ato zany dia zay zany tompoko dia mirasoa mariratsika tompoko dia manosy lafety any Alleluia. Dia faly miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako tratra ny tiany mahafinaritra tsika rehetra. Amen. Zavatra tiako hijoroana eto zany a ampita amintsika fiangonana dia izao hoe tonga indray moa zany zao ny fotoana sy atokantsika ankalazana fitsingeran-taona anaterahana izy mivady a dia anatanteraka izany tsika amin'ny fasivy volana May ho avy zao. Dia eo anatrehan'izay indrindra moa zany a betsaka isika zao tamin'ny taona lasa tsy afaka nanatanteraka izany noho ny antony manokana hoe teo ny amiana ara-pahasalamana zay taka ny lalovantsika amin'izao fotoana izao dia betsaka no natahotra tamin'izany betsaka mihitsy a no tsy nahafantatra akory ary a an'ilay fankalazantsika ny fitsingerena ny taona nahaterahana izy ireo dia hoy aminao manao hoe onerantsika zany amin'ity ndray maky ity. Amen. Zany hoe zay tsy vitantsika tamin'ny lasa dia ho ataontsika amin'ity indray mandeha ity ary anao betsaka tsika araka izay tena hita mihitsy hoe vitantsika satria ny antony manokana dia izao hoe madama zao madame Daniel madame pasteur dia feny am-polo taona izy amin'ny fahatelony volana May ho avy zao dia eo anatrehan'izay indrindra raha ny fahempolo taonan'izany tsy tokony entsika nakalaza azy fa tokony hakatoerana malalaka be a nefa noho ny antony manokana dia tsy afaka manao an'izay tsika. dia zay zany tonga dia mifarandrany ny fotoanantsika fa misaotra anareo amin'le 21 sy 3 avril zany zay anniversaire anay dia misaotra tonga dia mirava zany tsika dia izay mivoaka zany afaka mivoaka aty amin'ny aty arina be ty dia afaka mivoaka ny any arina any koa aria mivavady aria zany misy raha nivoahana mirava zany tsika tompoko.